Amin'ity volana febroary ity isika dia mivavaka ho any antson'Andriamanitra ho pretra sy ho religiozy mba ho hainoany ankonam-piangonana fototra ny eny faniriana sy ny aiandro tanora mandre ny antso hanohy ny asa-pamonjeny Kristy ao amin'ny fiainana mapretra sy ny religiozy. Tsy mitsahatra miantso tanora maro amin'ny fomba tsy takatry ny sain'Andriamanitra izotra amin'ny lalan'ny fanokana tena hoy ny Papa François. Matetika isika revo ny atao isan-karazany sy ny vinavina manokana ka tsy mahatsapa ny fisiany antson'Andriamanitra. Ny fanahy masina nefa dia miteny amintsika amin'ny alalan'ny faniriana sy ny nofinofin'ireo tanora ary ny aia sy ny tebiteby ao am-pon'izy ireo. Ny fiarahandia amin'ny tanora sy ny fitantanana azy ireo no alalantsika fa manao zava-baovao ao amin'izy ireo Andriamanitra ary manampy antsika izany handray am-pitiavana ny antson'Andriamanitra hanompo bebe kokoa ny Eglizy sy izao tontolo izao ankehitriny. Fivahampenitra lehibe amin'ny fiainan'ny tanora ny mahafoy ny nofinofin'ny tena manokana sy misafidy hanohy ny asa-pamonjeny Kristy. Amafisin'ny Papa François fa tena ilaina ary adidintsika ny fanampiana ny tanora amin'ny safidy ataony. Ilaina ny miaraka amin'ny tanora, ilaina ny miara-dia amin'izy ireo sy miaino azy ireo ary manentana azy ireo, tsy mitarika azy ireo tsy hionona amin'ireo endrika asambarana ivelany. Ilaina ny manaitra ny fandrian'ny tanora sy mandinika ny fiainany ary mitarika azy ireo hankany amin'i Jesoa sady manome vahana mandrakariva ny fahafahana hamaliny ankalalana sy andraisany antanana ny antson'Andriamanitra. Afaka manampy ny tanora sika tsirairay amin'ny safidy ataony raha miezaka manana ireo toe-panahy fototra ilaina amin'izany dia ny fisokafana, ny fiainoana, ny fifaneraserana ary ny fiahiana manokana. Voalohany dia tsy maintsy misokatra amin'ny fanentanana ny fiantsoan'Andriamanitra izay iraka mety efa amintsika isika, tsy hanakana ny lalana izay voahin'Andriamanitra indrindra eo anivon'ny fianakaviana sy ny ankonam-piainana misy antsika. Manaraka izany dia ilaina ny fisian'ny fifandraisana manome vahana ny fiainoana ny feon'Andriamanitra. Tontolo hatsapana fa voaray am-pitiavana sy omena ny toerany ireo tanora maniry hanaradian'i Kristy ao amin'ny fiainana mahapretra sy religiozy. Ankoatr'izay dia tokony ho tsapan'ny tanora fa akaiky azy ireo isika, miara-dia amin'ny mandrakariva sy manohana azy amin'ny alalan'ny fiainam-pinoana asehontsika andavanandro. Farany dia vao mainka mampisokatra ny fontsika bebe kokoa ny ezaka ataontsika ampahatsorana amin'ny fiahiana ny tanora tsirairay. Tsy heverintsika akory fa ireo fihetsika asehontsika dia mety hamaritra tanteraka ny lalam-piainan'ireo tanora maniry ny hamaly ny antson'Andriamanitra sy mikaroka ny lalany ary mbola mamantatra izay fomba hanatanterahana izany. Tokony hanana fahatokisana amin'ireo tanora sika hoy ny Papa na dia eo aza ny rivotra samihafa mitsoka sy ny nofinofy samihafa ateraky ny zava-misy. Tokony tsy halaim-panahy isika hihevitra fa tsy mety ho tanteraka izany ary tokony hatoky an'Andriamanitra satria izy no miantso ny tsirairay amin'ny fomba samihafa tsy araka ny maizy azy ny tsirairay. Aokary isika ho mpivahin'ny fanantenana eo anivon'ny ankohonana sy ny fiarahamonina hitaridalana ny tanora hahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra sy azoto hamaly fitiany fon'i Jesoa ka hamaly ny antson'Andriamanitra, hanamasy tena sy hanamasina ny hafa, ho faly sy ho sambatra amin'ny fiainana mahapretra sy religiozy ary ho vavolombelo ny evanjely ny fiantsoan'Andriamanitra.